Djibat Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Totosan androany fisokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny terminal C vaovao nisy rano piramidina ravinala airport mpandeha ray faingidimy tapitrisa isa taona ny tanjona napetraky ny ravinala airport sy ny fanjakana malagasy. Niompana betsaka tamin'ny politika ny ministerany atitany makasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana ny fanontanian'ny lohan'ny Madagasikara nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny fikambana ny gouvernement androany isan'izany ny fanatanterana ny fividianana lehibe ny fokotany. Androany no nirosy tamin'ny fankatoavana ireo fifanarahana fampidamam-bola anatanterana tetika satelo ireo solombavomboaka teny Tsivazaza. Isan'izany ny fanatsarana ny famatsiana jiro fa eo ihany koa mahakasika ny tetika sateliferika ary ny fanamboaran-dalana. Tsy mbola nahitana ireo tanora nahazo ny tetika titre vert tao amin'ny fokotany Anosiboangy Andranomaleratra taorian'ny fitokanana izany sabotsy lasa teo. Mbola ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ireo trano sy valanomby ny orinasa tompon'andraikitra ary tsy fantatra mazava ny tena ampitanin'izany tanteraka. Maresaka iraisam-pirenena any Bruxelles ny tanterana androany ny fionana tampon'ireo firenena 17 mpikambana amin'ny vondrana Europeanina. Teboka maro no nibesana nandritra izany toy ny fijerenana vahaolana manoloana ny fifandirana eo amin'ny Russie sy Ukraine eo ihany koa ny variant Omicron. Nadidin'ireo rehetra. Finaritra toko lasy toko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo devika manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia totosa androany ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny terminal C vaovao anisy aranam-piaramanidina ravinala airport ampandeha ray faingidimy tapitrisa isa taona ny tanjona izay napetraky ny ravinala airport sy ny fanjakana malagasy misy ranarjo. Taorian'ny fanaovan-tsony mikasika ny fantsiana ny fifanarahana eo amin'ny saranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe teo amin'ny fanjakana sy ny ravinala airports nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny terminal C ny saranam-piaramanidina ravinala airports ety Ivato. Mazava loatra aloha fa ny tombotsoa azo amin'ny telo dia ny fitantsika zao lehibeany. Zany hoe raha taritsika ny capacité en arrivée na ny tapis fandraisana entana iny ara teo amin'ny 200 passagers par vol. Entitsika na hatrany amin'ny 800 passagers ny tonga ao zaka sy efa misy tapis telo efatra ao anatiny ao zay dia zany hoe confort ny passager aloha dia tena vita. Amin'ny faharoa elana ihany koa amin'ny resaka trafika sy kolokolo satria ny caméra ny scanner dia feno eranty aéroportia zany dia efa zava-dehibe ary tsy misy tsony mihitsy ny olona ka hoe tsy tokony hiditra any anatin'ny sodoanina ka tafiditra any ty code daholo amin'ny varavarana rehetra any. Zany hoe tena resaka sûreté, resaka sécurité, resaka confort passager dia tena iova tanteraka mihitsy amin'ity serana piaramanidina vaovao eto amin'ny terminal CT. Nantonta anisa nandritry ny 2 volana ny sokafan'ny lanitra i Madagasikara miisa 5,000 ireo mpandeha niditra teto amintsika amin'ny sidina miisa 4 isan-kerinandro. Raha nambarany ministry ny fizahantany namiverina aza ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 manampy amin'ny fifehezana izany ity foto-drafitrasa vaovao ity. Anisan'ny azakazahantsika koa nanokatra an'ity saranam-piaramanidina terminal C ity satria tary amin'ilay terminal somary teritery ilay izy. Nefa tsika mahafantatra tsara fa ny volona mbola misokatra ihany zany dia raha hitanareo zao eo fa ny organisation
zay anaovana ny paiement-ny le test sy ny fanaovana an'le test dia tena efa tena malalaka be mihitsy satria ny tena ezaka amintsika zany dia miady tanteraka apetraka daholo ny mesure rehetrarehetra mba tsy paritany le valana rehetra indrindrandrindra tsy hoisy lay hoe virus importé zany miezaka tsika zany mba hampiena an'io mihitsy mba tsy hisy an'io mihitsy zay mahatonga ny hoe misy le moa confinement rehefa aveo zareo fa eo daholo ny tombila transfert hitondrazany amin'ny hotely zay anaovan'ny confinement tsy mahazo miray izy amina olona hafa dia efa fluide be mihitsy hitantsika eo le izy dia tsy tokony zany zay zany niezaka mba tsy hidiran'izy le mesure tsy maintsy napetraka no ajaina tsara ary hoarahana tsara. Ny taona 2024 no efa nanomboka ny ady hevitra amin'ny fanovana ny fifanarahana teo amin'ny Madagasikara sy ny Ravinala Airports. Roa taona tsy aoriana, teboka 12 amin'ny teboka 70 ny adiana hevitra no fanapa-kevitra lehibe tamin'izany. Isan'izany ny fampihenana ny fotoana hitantana ny Ravinala Airports ny seranam-piaramanidina ho 20 taona raha toa ka 20 taona ny fifanarahana teo aloha. Eo ihany koa ny fanovana mikasika ny redevance fixe sy variable alohan'ny Ravinala Airports amin'ny fanjakana isan-taona. Ho an'ny redevance fixe raha toa ka 3 tapitrisa euro isan-taona izany teo aloha, miakatra 4 tapitrisa euro isan-taona izany manomboka eto. Ny redevance variable kosa indray izay nahatratra amin'ny 20 isanjato ny tanjona dia manodidina ny 10 hatramin'ny 17 isanjato izany amin'izao. Ary farany ny mikasika ny RDI ny redevance de développement des infrastructures ho an'ny sidina national sy ny sidina iraisam-pirenena. Raha toa ka 20 euro izany teo aloha ny sidina nasionaly, ny 20 euro izany amin'izao. Raha toa kosa ka 20 euro teo aloha ny sidina iraisam-pirenena, nidina 30 euro izany amin'izao. Ankoatr'izay dia isan'ny andray anjara amin'ny tontolon'ny duty free ihany koa ny Sofitrans ary manana droit de vote ao anatin'ny filakevim-pitantanana ny Ravinala Airports ny fanjakana malagasy. Manoloan'izany, nilaza ny tale général ny Ravinala Airports fa nilaina ny marimaritra iraisana ahatratrarana ny tanjona. Tout accord, il faut trouver des compromis et toutes les parties l'ont fait. Tsy maintsy nitady vahaolana azony rehetra tombotsoa. Ny tena tokony ho tsaroana dia nanokatra fotodrafitrasa lehibe isika androany ary izay no zava-dehibe. Ity fotodrafitrasa ity dia afaka mandray ny malagasy rehetra. Ireo mpanatitra ireo olona mandeha dia afaka miditra ato, ireo mpitsena ihany koa afaka miditra avokoa. Ho toerana feonany rehetra ity fotodrafitrasa ity, izay ny tokony hafaly antsika amin'izao fotoana izao. D'offrir cela à l'ensemble de Madagascar. Raha tsy ahivina tanjona amin'ny fametrahana ity terminal vaovao ity vato ity, ny atratrarina isan'ny mpandeha iray faingo 5 tapitrisa isan-taona. Ho an'ny androany, sidina avy any Paris, Madagascar Airlines no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Mpandeha miisa 270 no tao anatin'izany. Ilain'ny tontolon'ny fizahatany indrindra amin'izao fanarenana tsikelikely sehatra izao ny fisian'ny fotodrafitrasa vaovao tahaka ny Ravinala Airports hoy ny avy ao anivon'ny Confédération du Tourisme à Madagascar. Michel Arana. Zava-dehibe amin'ny famerenana ny fahatokisan'ny tsena iraisam-pirenena ny fizahantany eto Madagasikara, ny fahazonana fotodrafitrasa vaovao ohatran'izao raha ny fanehoan-kevitry ny Confédération du Tourisme à Madagascar. Ny CTM zany namerimberina foana ny atao hoe ny visibilité en destination Madagascar, ny fananana fotodrafitrasa vaovao ohatran'izao zava-dehibe eo amin'ny atao hoe famerenana ny fahatokisan'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Zava-dehibe zany satria midika fahavononana, midika hoe io indray Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fizahantany. Marina fa mbola ao anatin'ny valanaretintsika amin'izao fotoana izao ary manantany hitany hoe misy variant vaovao fa araka ny nambaranay hatramin'izay moa ny fanantenana dia hoe hitohy. Izao fanokafana izao dia midika fa efa misy fahamatorana bebe kokoa na eo amin'ny fiatrehana ny valanaretina ny fifehezana azy ny eo amin'ny atao hoe ny rafitra ara-pahasalamana na protocole sanitaire rehetrarehetra izay tokony ho hajaina. Dia mino zahay fa expérience vaovao a Madagasikara ity fanokafana ity ary ho fanombohana ny fijerena ihany koa an'ireo faritra hafa izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny komina Ivato aéroport izay toeran'ny seranam-piaramanidina vaovao, fanantenana vaovao an'ireo tanora eto amin'ny komina ny fisian'ny fotodrafitrasa vaovao, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa raha ny fanazavana.
Ny vaty aloha dia faly mihitsy zany amin'ny fisokafan'ny aéroport vaovao ity. Ny antony moa tsinona era malala fa betsaka amin'ny vahoaka eto Ivato no miasa eto amin'ny aéroport na dia hoe tsy miasa mivantana ary fa le antondrotsika hoe indirect. Ohatra ireo mpampanofa tomobila, ireo mpibata entana, anisan'izany koa ny hitan'ireny restaurant rehetrarehetra eto Ivato ireny zany mba ho velona daholo amin'izay rehefa misokatra ity. Dia anisan'ny mahafalana koa mety tsara zany ny endriky ny tanàna amin'ny fisian'ny fotodrafitrasa sahalan'izao. Tamin'ilay fidin'ny sistany aloha dia be dia be mihitsy no sahirana ny tanora teto Ivato satria arak'izay lazaiko izay be dia be ny asa manodidina an'ity aéroport ity izay tsy nandeha intsony marina na hatramin'ireny hoe mpanakalo vola devise ireny ireny orinasa ireny nikatona daholo nandritra n'ireny fotoana ireny ka nisy fiantraikany be mihitsy fa dia velom-bolo izay amin'izao mba misy an'izao fisokafana izao mba ahafahan'ny tanora miverina miasa eny. Raha ny antontanisa miisa 80 amin'izao ny tanoran'ny Ivato no efa miasa eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato. Zany ny Ivato ihany isika dia nitokona ireo prestataire mpanao location sy transfert eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ity androany ity. Antony tsy afaka miditra ao amin'ny seranam-piaramanidina vaovao Ravinala Airport izy ireo. Laza kosa ny ACM fa misy mifepetra tsy maintsy takina misy lalana ary zao natra. Fiara-panao location sy transfert eo anivon'ny seranam-piaramanidina ety Ivato manodidina ny 10 androany no nitokana sy nitondra sora-baventy manoloana ny Ravinala Airport. Anton'izany tsy fahafahan'izy ireo miasa eo anivon'ny ity seranam-piaramanidina vaovao ity. Mpiasana tourisme daholo zay, prestataire mpanao location. Dia efa niasa tamin'ny hôtely zay tao anatin'ny taona maro amin'ny resaka transfert. Zao nefa ny olana misy navette sy taxi andoavana 20 € ao amin'ny aéroport ao ireny manao gilet mangamanga ireny. Izay tsy fantatray hoe ara-dalàna ve izy ireny sa ahoana. Satria na ny mpitandro filaminana raha ohatra ambany fifehezany amin'ny fandaminana eny amin'ny aéroport. Izay nananan'ny hôtel confiance hatramin'izay tao anatin'ny taona maro amin'ny fakanan'ny client sy ny passagerny izay mbola tsisy ngamba mbola tsy naheno nareo nisy olana fakany amin'ny passager tetỳ fa tonga ara-dalàna any amin'ny hôtel manao confinement. Zao nefa izay tsy mahazo miditra ao amin'ny aéroport vaovao io satria dia hoe tsy maintsy misoratra amin'ny hôtel ny fiara izay hoentinay. Raha nambarany avy eo anivon'ny ACM kabraraka no ataon'ireo mpitondra fiara location indrindra amin'izao fipariany valinaretina Covid-19 izao. Teo zany ny tena marina dia tsy olona tsy mahazo alalana. Aka olona ety amin'ny hôtely satria fantatsika tsara fa raha ny fipetrapetraky ny fanjakana ny ministeran'ny fahasalamana koa dia tokony tsy misy olona na iray aza ka avy vahiny avy any ivelana nanao voyage ka ody any an-tranony fa tsy maintsy any amin'ny hôtely daholo. Ny mise en quarantaine zany tena systématique raha izay ny lazaitsika azy any amin'ny hôtely. Ka ialana amin'izay dia tsy maintsy misy jerentsika hoe iza ny naka an'ity olona ity aiza ny hôtely nalehany. Izay ny antony. Reny olona ireny na ny tena marina tsy mahazo alalana satria ny olona izay ataontsika hoe ny hôtely manana tomobilina ihany ary misy logo any hôtely mazava ho azy dia ny taxi agré dia ny navette izay nampiasan'ny ministeran'ny fitaterana izay ihany no nahazo alalana hatreto tompoka mba ahafahantsika menakavy mifehan'ny fiparitany valanaretina. Miantso ny filoham-pirenena izy ireo manoloana ny fanakanana azy ireo tsy hanatanteraka ny asany eo anivon'ny seranam-piaramanidina. Zavatra tena miseto amintsika eto moa raha malala dia zao misy ny grand hôtel. Grand hôtel izay fantatritsika fa multimilliardaire afaka mividy fiara ho azy. Fa izay hôtely sainy reto hôtely majinika izay tsy afaka mihitsy ny vidy fiara hoe surtout hanao investissement amin'izao andro crise zao. Dia amin'ireny izay ny asa efa mataona amin'ny maro fa tsy hoe voandroany. Kanefa izay zao zany tsy avela miasa izahay. Ho aiza ary izay reto mamelombady amanjanaka ny natao anatin'izay efa Covid roa taona izay efa tsy anasa tsisy fanampiana nomeny fanjakana anay hatramin'izao io namelomana vady amanjanaka mianatra ny ankizy mila misakafo ny ankizy. Kanefa ankehitriny izay zao tsy avela miditra ao amin'ny aéroport zao mangataka izay tsy fantatra iza ny olona azo angatany fa angambany anay président ihany no azo interany amin'izao fiainana zao sisa hoe avelo izay asa président prestataire fa ny andro zao ho fety ny ankizy koa mba mila zavatra ilaina izay mila misakafo
fa aza anaovana didiny be sandry le zavatra iasan'ny président. Hatreto mienjandro ny tady eo amin'ny ACM sy ireo mpampanofa fiara mitatitra ireo mpandeha tonga eto Madagasikara. Andrasana ny toin'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niompana betsaka tamin'ny politika ny ministerany atitany mahakasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fanontanian'ny lohan'ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Isan'izany ny fanantanterana ny fividianana ny lehiben'ny fokontany. Yves Richard. Olana goavana tsy ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana ny fotony tsy fisian'ny politika mazava mahakasika ny fandrindrana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Isanazy fanamarina manokana avy amin'ny lohan'ny Madagasikara androany mahakasika io, indrindra sefy fokontany sy ny sefy distrika izay misy 70 taona ny tamin'ny toerany kanefa mipetraka hosakana amin'ny fampandrosoana. Misy président fokontany zany amin'izao efa depuis 2002 mbola eo foana dia tsy misy fanovoana hatramin'izao ny fifidianana zany mbola tsy dia nandeha dia na dia eo aza misy olana tsy haiko na ara-teknika fa tokony mba miangavo hoe tokotokony ahoana no vahaolana atsika amin'izio satria manahirana be dia be ny ben'ny tanàna sy ny conseiller zany ny fiziroziny le chef fokontany tsy manaraka baiko satria hoe baiko ny chef district dia lasa misy conflit de pouvoir zany eo amin'ny CDD. Dia fanontaniana faharoa zany mikasika an'ilay chef district sasansasany dia mbola vao namory ben'ny tanàna maromaro no tena voaingana dia misy zany chef de district mbo renouveau ny compétence zany dia somary angatahany ben'ny tanàna hevitra izy amin'ny famahana olana anankiray dia izy ndray milasa miagraven' le olana zany. Hojerena akaiky ny mahakasika io hoy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana androany teo anoloany loholona. Tsy maintsy ho apetraka ny sefokontany vaovao mialohany irosoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana ny taona 2020. Natirana tsy tena tsy maintsy iroso amin'ny fanoloana ny chef fokontany isika atoato. Indrindra fa isaky ny folo taona dia tsy maintsy avaozina ny liste électorale. Tamin'ny 2012 ny fanavaozana ny liste électorale farany mazava zany amin'ny 2022 ataona refreinte totale sady rahateo amin'ny 2023 sika iroso amin'ny fifidianana alohan'ny irosoana n'izany fifidianana filohan'ny republika amin'ny 2023 zany dia tsy maintsy ataontsika manara-penitra ny liste électorale isany mandray anjara feno amin'ny fikarakarana zany liste électorale zany ny chef fokontany alohan'ny irosoana amin'ireo refreinte ny liste électorale tsy maintsy tafapetraka ny chef fokontany vaovao. Raha ny mahakasika ny fampitomboana ny commune na distrika arakaraka ny fitombon'ny mponina kosa indray, ho sarotra ny firosoana amin'izay no lafiny enti-manany. Na izany na tsy izany, isan'ny komisiona manokana isahana ny fandinihana ny momba io. Eny anivon'ny ministera ka andrasana ny fiarahamientana avy amin'ny olona. Isan'ny notsindrily olona Madagasikara manokana ihany koa ankoatr'izay ny soso-kevitra entin'ny feno fidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Miroso ny dingana famola vilana ny lalàna mahakasika ny boky rovitra ankehitriny ary tsy tokony haritra elantsony izany. Araka ny fanazavana ministry ny fanajariana tany androany nandritra ny feonan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo olona mahakasika ny fizarana karatany kosa indray dia namafisina ny fanaramaso amin'ny fahazahoana izany miantarandriana. Tsy maintsy mandalo dingana maro ny famoahana ny karatany. Araka ny lalàna mikasika ny propriété foncière privée non titrée na ny lalàna momba ny tan'olon-tsotra tsy vita titre tsy vita kadasitra, miompana betsaka amin'ny fisitrahany tantsanizony amin'ny lafiny fananantany ny antony izarana ny karatany, dingana ihany koa mahana ny olany fananantany eto amin'ny nosy. Tsy tokony voana ho amin'ny tsy fanaran-dalàna araka izany ny fangatana tao mba ahafana misitraka ny karatany. Isorohana izay, namafisy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, ny fanaraha-maso mialohan'ny hanomezana ny karatany. Kasika ny fizarana ireo karatany tsy misy ny sakana avy any amin'ny ministera satria tsy anjaran'ny ministera manakana raha ohatra ka vita atsakany sandava ny famoahana an'ireo karatany ireo.
misy a fanavoizana nataony fanjakana nanomboka tamin'ity taona ity ka ireo taratasy sadony taratasy rehetrarehetra amoahana ny karatany dia tsy maintsy mivoaka avy any amin'ny trano printy pirenena na ny imprimerie nationale dia manarak'izay tsy maintsy voamarina eo anivon'ny sampalarahany fananatany sy ny fandrevisatany indrindrindra ny plan local d'occupation foncière rehefa vita izay vo azo atao ny famoahana an'ireo karatan'ireo satria tatoato dia hita fa nisy zavatra tsy dia mifanaraka loatra raha miny faritra misy atsika amin'ny tsiraka andrefaniny dia tsy maintsy misy fanaraha-maso natao ary tsy maintsy isy fepetra ho raisy satria araka ny voalazan'ny lalàna ohatra dia moron-dranomasina dia fananana iombonana ary tsy tafiditra ao anatin'ny azo anomezana karatany kanefany maromaro ireo karatany tafavoaka mety noho ny tsy fahafantarana irina tsy noho ny fanahinina namoaka amin'ireny moron-dranomasina ny faritra andrefany Madagasikara iny ka tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy ho raisina fanaraha-maso tsy maintsy atao matongany n'izay fepetra natao zay mba tsy siny gabraraka amin'ny famoahana an'ireo karatany-ireo eny anivon'ny commune tsiraray avy fa efa misy betsaka niezaka voarainy kasika an'izay. Isan'ny nanontaniany olona nandritra ny fifanatrehana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement androany ihany koa ny mikasika ny fampiarana ny lalàna momba ny boky rovitra mba ahafana miroso amin'ny fanatsarana ny lafiny fananantany izay. Malaza tokoa efa lany ary isaovana antsika dia taon'ny antelomeram-bola sy taon'ny antelomeram-pirenena dia lany somatsara ny lalàna io efa eo mpamola vilana azy ny ministera efa vita ary efa mifanaraka amin'ny ministera ny fitsarana tsy ministera rery ihany moa no manantanteraka an'izy ireny fa tsy maintsy iarahana amin'ny ministera ny fitsarana ihany koa ary tsy maintsy hoentina eo anatrehan'ny CRDA zay satria misy fiatraikany manokana amin'ny fandarana ihany koa izy io eto amin'ny firenena ka nonay fa somary maromaro ihany no asa miandry ny eo anivon'ny CRDA reo ka tsy hoela dia mba ho isany afaka dinihana miaraka amin'izareo ihany koa io didim-panjakana hoentina mampiatra ny boky rovitra io torak'izay ihany koa reo lalàna rehetra mikasika ny fananantany izay isaovana manokana anareo lany teto anivon'ny parlementa. Tsy aivina tanjona amin'ireo fandaniana lalàna sy fanavaozana samy hafa natao mikasika ny fananantany ny anahenana ny ady tany manerana ny nosy eo ihany koa ny fanatanterana ny fanamby nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny fanamorana ny fisitrahany malagasy ny tany. Faritra telo no miditra ao anatin'ny famailona ara-pahasalamana eto Madagasikara araka ny tatitra ny filan-kevitry minisitra omaly. Isan'izany ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra ary ny faritra Matsatra ambony izay nahitana tranga vaovao betsaka indrindra tato ato. Abraham Randriamanana. Teboka ny votra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly no tanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloany mikasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Miisa telo ankehitriny ireo faritra nahitana ny tranga vaovao betsaka indrindra tato anatin'ny herinandro izay nahitana ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra ary ny faritra Matsiatra ambony. Fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra araka izany ny fampidirana ireo faritra telo ireo anatin'ny fahamailona ara-pahasalamana na ny vigilance sanitaire raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Fepetra maro no napetraka toy ny tsy maintsy hanajana ny elanelana iray metatra, ny fanaovana ary vava-orona sy ny maro hafa. Tsy azo atao ihany koa ny famoriana olona mihoatra ny 100 anatin'ny efitra ny mihiboka nanomboka omaly ary tsy azo atao ny famoriam-bahoaka kalamanjana amin'ireo faritra telo ireo. Mikasika ny fanaovana ny fitiliana, hozaraina test de diagnostic rapide antigène na ny TDR eny amin'ny CSP ny olona misy soritra-retina na ny findrana tamin'ny marara ny filan-kevitry ny minisitra. Hozaraina maimaim-poana ihany koa ny fanafody hitsabona ny Covid-19 eny amin'ny CSP tahaka ny CVO+, izy ihany koa ny fizarana ny CVO amin'ny sachet. Lafiny anankiroa ny ao anatin'izay fahamailona ara-pahasalamana dia ny fanapahana an'izay roy mpifandraisan'izay ny voalohany fa ny faharoan'izay dia ny fandraisana tanana andreo marary. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia milahatra makeny village voara ny olona misy soritra retina na mieritreritra hoe ny fandray tamin'ny olona marary.
nisy ny fanapahan-kevitra tao anatin'izay filan-kevitra minisitra izay fa hozaraina test de diagnostic rapide antigène, izany hoe atao TDR antigène eny anivon'ny CSB ireo olona izay misy an'izany soritra retina izany dia appréciena daholo tsika satria efa namparitaka eraky ny CSB izany TDR zany dia izay olona misy soritra retina rehetra dia manantona andreo CSB ireo ho ampitomboana ny isan'ny vaccinodrome, isy ny vaccinodrome eo amin'ny stade Barea ho an'ny eto Analamanga, dia eny amin'ny kianja Napasam-Bazaha kosa eny amin'ny faritra Otamatsiatra ary eo amin'ny gymnase ao Vatofotsy no isy an'izany ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Miatraika mivantana amin'ny fikarakarana ny lanonana tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fety ankehitriny ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana omaly raha ny nambaran'ireo mpisehatra. Maro ireo tsy maintsy hiditra anatin'ny faty ka tsy maintsy hanavao indray ny fifanarahana amin'ireo mpanjifa. Ataoko hoe 80% client nefa plus de 100 personnes atao. Eo mihitsy le comble satria zahay efa presque clôturé hatramin'ny farany taona amina be da be client be dia ny lavinay daholo le client kely le 50 60 personnes. Zao nefa zany zao zay azo atao ohatrany hoe double ihany satria sady tsy mandray ny ray ny tsy afaka nanatanteraka an'le ray tso ho an'ny traiteur na ho an'ny salle eto ny tena ohatrany hoe ambonimbony ny chiffre d'affaires anao zany afaka misorattraper anao any amin'le tsy diram-bola teo aloha rehetrarehetra zay dia les conséquences mihitsy zay le hoe latsaky ny 100 zany no atao misy aloha ny client misy foana ny client zany fa le olona le mihoatra n'izay zany zao dia misy ny hoe sarahana toerana nanaovana ny fety samy mahita sy hanaovany azy eo zany misy interprétation be le navoaka ny fanjakana hoe fangatahana hoe amina toerana mihiboka tsy tokony ohatran'ny zato dia ohatrany misy olona ny anay toka dia niteny hoe ataovy eo tokotany ny zato dia ataovy anaty trano ny zato dia ataoko angamba fa zay zao ny anay ny solution. Araka izany, ho satra ny hatrehina ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona ho an'ireo mpandraharaha, indrindra ireo misehatra amin'ny tontolon'ny fampandihizana, ivon-toerana fandraisana lalonana, mpanakanto sy ny sisa. Hatreto, raha ny hitatra izay, napetraka ny fepetra saingy tsy misy ny fanaraha-maso amin'ny fampiarana izany. Tsy lavitra akory, tahaka izany ny zavanitranga teny anivon'ny Antenimieran-doholo androany. Voalaza fa voarara ny mamory olona mihoatra ny zato. Tsy izay anefa no zavaniseho, fenimpoka ny lapan'ny Anosy kely ary olona maro no hita nandritry ny fihaonana teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ny lolin'ny Madagasikara. Fomba ahoana no ahafahan'ireo mpikarakara lanonana manaja fepetra raha ohatra tahaka izany no asehon'ireo androm-panjakana izay natao hanome lesona ho fankatahaka. Androany no nyroso tamin'ny fankatoavana ireo fifanarahana fampindramam-bola anatanterahana tetika asa telo ireo solombavamboaka teny Tsimbazaza. Isan'izany fanatsarana ny famatsiana jiro ny mahakasika ny tetika asa teleferiky ary ny fanamboaran-dalana ry Florian. Ankoatra ny olana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay mahavelon-taraina ny vahoaka malagasy ankehitriny, misedra olana goavana ihany koa ny lafiny famatsin-jiro izay saika hita manerana ny nosy. Tsy maharaka ny filana intsony ny herinaratra vokarin'ny ny orinasa Jirama ka tsy matosika ny filana misy izany. Manoloana io, nisy ny fanatsarana entina amahana izany. Nankatoavin'ireo solombavambahoaka androany teny Tsimbazaza ny fifanarahana fampindramam-bola hanatanterana ny tetikasa Prime Thème 2 entina hanampiana ny orinasa Jirama amin'ny famokarana herinaratra. Dia nanapa-kevitra moa tsika zany zao misy famatsiam-bola roa zao ny nankatoavina androany anaovana le thème iny zany le thème dia misy centrale roa zany ho atsangatsika zany fa ireny centrale reny misy ampitohy Tananarivo makany Toamasina dia misy avy aty Tananarivo makany Antsirabe ary mbola ho isy phase 3 izy io ho isy phase 4 io avy Fianarantsoa dia hoentina atsimo ny Fianarantsoa. Zay zany fanombohany zany zo ary famatsiana vola lehibe dia lehibe indrindra anisan'ny vatsiny mpamatsy vola zany zay vao nankatoavintsika androany zany. Ankoatra ny orinasa Jirama, nankatoavana androany teny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny fifanarahana fampindramam-bola hanatanterahana ny transport par câble ary nisy ihany koa ny fandaminana mahakasika izany manoloana ny aiany maro. Ao anatin'izay koa zany mbola mankatoa koa zany tsika mikasika famatsiam-bola zay lehibe
angamba mbola tsisy tamin'ny tanànan'ny Madagasikara no azo an'izany famantsiam-bola zany amin'ny anisany ampiasa énergie renouvelable koa zany tsika amin'izany, anisany énergie tsy de manetroka loatra no anaovantsika an'ireny teleférika eto Antananarivo zany hoe fomba fitaterana vaovao tsy azo atao anabakaboka zany izy fa hoe amin'ny alalan'ny câble zany de amakivaky an'ity Antananarivo ity lehibe izy io afarany voatsikaritra atao zany famantsiam-bola frantsay izy io ary misy petrabola malagasy io anatin'izany ary ho tantaniny privé satria miarantsika mafantatra fa misy resaka mikasika an'izany hoe mandalo eo ambonin'ny eglizin'ny katolika le izy efa nafindra zany tetikasa zany mba tsy hisiany fanimbanjemana resaka finoana. Nankataovan'ireo sombavam-boaka ihany koa ny fampitramam-bola mahakasika ny fanamboaran-dalana nandritra ity fotoana androany ity. Hafa kosa indray dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Antsirabe ny shop Telma vaovao faharoa ao an-toerana ary fadimy amby fitopolo manerana ny Madagasikara Kolo TV Antsirabe. Miroso amin'ny fanatsarana ny tolotra sy ny fanakakaizan'ireo mpanjifatra ny orinasa tserasera Telma arak'izany dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy an'io teto Antsirabe ny shop Telma Avaratsena. Shop Telma faharoa eto tampon-tanàna Antsirabe ity vao nisokafana androany ity ary fadimy amby fitopolo amin'ireo shop Telma rehetra manerana ny Madagasikara. Toerana voatokana andraisan'ireo mpanjifa sy amahana ny mety olan'izy ireo izay ny tanjon'ny orinasa amin'izao fanitarana shop vaovao eto Antsirabe izao. Ny zavatra hitanareo aty amin'ity shop ity dia mitovy amin'ny shop any amin'ny hitanareo amin'ny shop eraky Madagasikara. Tsisy mahasamafy azy mety hoe ny tranony vaovao fa miezaka trano ny orinasa mama sy manome vahaolana amin'izay zavatra angatan'ilay olona tsirairay avy. Mety misy ny tsy voavato eo ny eo fa nefa kosa atao izay ahafahana mamahan'izay araka ny tokony ho izy. Matoa ny olona mamonjy Telma shop anankiray dia manana zavatra angatahany izy, manana zavatra mety mangetaeta azy izy, mety manahirana azy. Mitondra fanatsarana tanteraka ho an'ny tanàna Antsirabe ho ny lefitra ny ben'ny tanàna ny fisokafany sehatry ny serasera tahaka izao, indrindra fa ny fahafantarana ny tontolon'ny teknôlôjia ho an'ireo tanora. Anisan'ny mamany olana maro amin'ny fivezivezena, amin'ny asa maro samihafa ary indrindra koa amin'ny lafiny fifandraisana sy ny asa maro samihafa ny fisokafan'izao shop Telma faharoa eto amin'ny tanàna Antsirabe izao. Indray ihany koa moa ny tanora ny tena mila an'izao teknôlôjia vaovao amin'ny fisokafany toy ny Telma shop tony mba afahan'ireo manao fikarohana, manao recherche amin'ny asa maro samihafa izay ndraiky entany sy ilain'izy ireo. Tsy janona fotsiny eto Antsirabe ny fanitarana shop Telma fa tsy ho ela dia hisitraka toy izao ihany koa ny mponina ao Miandry Vazo izay anisan'ireo shop Telma fa 470 manerana ny Madagasikara. Tahaka mazatra anaraka tokafatrosika meloana ny tirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy. Smartphone vaovao FM Prime sy finday isan-karazany efa misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isanjato miampy toltra be dia be eny amin'ny Telma shop rehetra manerana ny nosy fampisarana ny soa malagasy iray mirafy fetsambatra ho antsika rehetra. Vaovao be andraminy Gino IC izay zava-pisotro manalahitaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Chantecler ny akotsika vita malagasy. Chantecler akoho tsy misy hormone. Chantecler akoho tsy misy antibiotika. Chantecler akoho ny sakafo katsaka sy soja zato isanjato. Chantecler akoho ara-pahasalamana zato isanjato. Atokisako. Chantecler akoho tena mafilotra. Chantecler mbola aparasana akoho zaraiko amin'ny manodidinay. Chantecler ny akotsika. Manana olana amin'ny clé ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny clé mamotitra ireny tsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne.
famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tsy ampy kosa ny mangarahara amin'ny fampiasana ny teti-bolona mpanjakana eny fotony izay mahakasika ireo commune vokatry ny fanadidina izay nataon'ny fiarahamonim-pirenena M6 tatao. Anton'izany tsy fisian'ny tatitra sy ny fanaovana tombanezaka amin'ny tetikasa izay tanterana. Abraham Randriamanana. Latsaka hatreto ny salanisa ho an'i Madagasikara mikasika ny fangaraharaana ny fitantanana sy ny fampiasana ny teti-bola mpanjakana ifotony raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Tamin'ireo komina miisa 700 natanterahany teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena M6 tataon'ny fanadihadiana, miisa 2 ireo nahitana ny vokatra tsara amin'ny fangaraharaana ny fitantanam-bola raha ny fanazavana. Raha ny vokatra azo alohany dia mbola ataoko hoe marefo na somary ambanimbany ny fangaraharahan'ny teti-bola sy ny fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny teti-bola anivon'ny commune satria raha ny eo amin'ny sehatra nasionaly zao dia eo amin'ny 570 raha mitaha amin'ny 100 ny naoty azo, izany hoe mbola misy eo amin'ny 410 isan-jato mila tratrarina vao mahatratra n'ilay naoty farafahambany raika amby enimpolo mitaha amin'ny 100. Maro hatreto ireo lesoka mila renina sy ny ezaka mila atao eny anivon'ireo komina eto Madagasikara ho fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny teti-bola mpanjakana eny fotony. Ny fisian'ilay lalàna metraka ny structure locale de concertation na hoe ny rafitra ikona fikaonandoen'ny fotony. Satria iny zany efa voapetraky ny lalàna tokony isy an'izay daholo ny commune rehetra. Ary io rafitra ikonandoen'ny fotony io dia mampandray anjara n'ireo vondrona rehetra izay miantsehatra amin'ny commune amin'ny fanapahan-kevitra zany indrindra eo amin'ny resaka fanomezana sosi-kevitra amin'ny lara-pahamena amin'ny fitantanan'ny vola eny anivon'ny commune. Rehefa fantatry ny olom-pirenena zany ny fomba ampiasana ny teti-bola sy ny zavatra azo momban'izay fangaraharahan izay dia ny fanadihadiana efa misy hatramin'izay sy mbola mitombona hatramin'izao dia vonona kokoa ny olom-pirenena mandray anjara amin'ilay fampandrosoana ny commune indrindra amin'ny alalan'ireo fandoavana ny hetra isan-karazany eo anivon'ireo commune zany. Totosan-droany teny tsy adina ny famelabelarina fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ny fampiarana ny mangarahara sy ny fahaiza mitantana ny teti-bola mpanjakana eny fotony no tanterahiny teo anivon'ny M6 tatao. Tsy mbola nahitana ireo tanora nahazo ny tetikasa titre vert atao amin'ny fokontany Nosimbangy Andranomanenatra tao aorianan'ny fitokanana izany sabotsy lasa teo. Mbola anatin'ny fanamboarana tanteraka ireo trano sy valanomby ny orinasa tompon'andraikitra. KOLTV Antsirabe. Tanora mpandrarà misehatra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana 450 no hisitraka ny tetikasa titre vert eto Andranomanelatra distrikana Antsirabe faharoa fokontany Nosimbangy. Izay nitokana ny filoham-pirenena ny asabotsy faha 2 volana Decembre 2024 lasa teo. Anisan'ny teraka resabe teny amin'ny tambajotra serasera Facebook ny mahakasika ity tetikasa ity. Raha ny hita tety toerana anio nandritra ny fanadihadiana izay nataonay mpanao gazety dia tsy mbola nahitana ireo tanora mpitsitraka ny tetikasa tety toerana ary tsy hita ihany koa ireo mivavim-peronono. Petraka ny fanontaniana notokanana ny fotodrafitrasa saingy tsy misy aty toerana ireo mpitsitraka ny tetikasa. Misy olana ve ao ambadika izany rehetra izany? Tsy afa-po ve ireo mpitsitraka? Mbola andalana ny famitana ireo fotodrafitrasa ambony mbola tsy vita hoy ny tompon'andraikitra amin'ny sahana ny fanamboarana.
izay nisafidiny tsy alaina sary sy feo nandritra ny resadresaka ny fanaovanay taminy. Mbola maro ihany koa ireo asa mbola renina hoy izy satria dia misy amin'ireo mpisitraka no tsy afapo tamin'ny asa natao. Eo ihany koa ny olana mahakasika ny rano ety atoerana mbola tsy ahafahana izy ireo monina sy mipetraka. Arak'izany dia tsy mbola fantatra mazava loatra eto ny fotoana ahavitana tanteraka ireto fotodrafitrasa ireto raha ny nambara ny tompona andraikitra trano, indrindra fa ny famahana ny olan'ny rano izay tena ilaina ireo tanora mpandraharaha amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Aiza ho aiza arak'izany ny fotoana hamerenan'ireo tanora ny vola izay nampindramina azy ireo ao anatiny ity tetikasa ity. Manoloana ny forongatra ny valinaretina indray eo amafisina ny fanentanana amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana izay karakaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny fanabeazam-pirenena eny amin'ny sekoly no hanombohana izay fanentanana izay nilarana efsa. Manoloana ny fiakaran'ny tahan'olona voamasina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny faritra Analamanga, vakina karatra sy ny maro hafa. Manamafy ny fanentanana amin'ny fanajana rehetra ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ny sekoly ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Eo ministera manokana moa araky ny ezaka rehetra izay efa natao nandritra ny fiatomboan'ny taona dia ny fiarovana ny ankizy manoloana ny valanaretina zany izay efa fantatrika dia tsy ina moa zany fa ny Covid-19. Tanteraka ny tamin'ity taona ity zany tratra ny tanjona satria hitantsika fa nahitana vokatra ny ezaka rehetra natao, ny serasera rehetra izay natao mahakasika ny valanaretina io ety anivon'ny sekoly izay nafahana tamin'ny sekoly miisa eo amin'ny 200 eo manerana ny nosy zany teto amin'ny faritra Analamanga, Nalanjorofo sy Atsinanana. Atao ny ezahana natao izy ity amin'ny fomba hafakely satria tamin'ny alalan'ny marionety no entina nampitana ny afatra rehetrarehetra izay tiana ampitaina zany. Hotratrarina amin'ity taom-pianarana ity hoy ireo tompon'andraikitra ny fanentanana ny sekoly rehetra manerana ny nosy amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Miara-miasa amin'ny fikambanana miady amin'ny aretina ihany koa ny ministera ary misy ny fomba fampitana ny afatra amin'ny ankizy. Misy ihany koa ny ady amin'ny herisetra izay atao amin'ny ankizy. Anisan'ny hetsika tena ataonay zao ny raha eto Antananarivo renivohitra manokana zao dia miditra manentana eny amin'ireo sekoly satria iarahantsika malala fa reny zanatsika mianatra eny an-tsekoly reny dia anisan'ny afaka mampita hafatra tsara ho antsika ray aman-dreny ho an'ny zokiny isaky ny tokantrano tsirairay. Dia amafisina zany izay zavatra zay akoatra n'ireo le tomobile mandehandeha hitantsika mitety tanàna manao fanentanana reny. Dia akoatran'izay moa akoatran'ireo le geste barrière dia eo foana koa ny fanentanana amin'ny fanaovana zany amin'ny vaksiny miady amin'ny coronavirus ity. Io moa dia fangatahana manokana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fanabeazana zany satria tsapany zareo fa anisan'ny olana izy io eto Madagasikara dia nampidirina anatin'ny fanentanana tao zany ny fanaovana an'izay ady amin'ny herisetra ny violina mahazo ny ankizy zay. Saika ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana no tsy manaja intsony ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19, indrindra ny tsy fanaovana ny aro-vava-orona. Mijanona ihany koa fanampin'izany ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo olona tsy manao ny aro-vava-orona amin'ny toerana ahitana olona maro. Mbola mitoetra eto amintsika hatrany ny valanaretina ka tokony hanaja ny fepetra ny rehetra hialana amin'ny voka-dratsiny mety ateraka izany any aoriana. Apetraka manerana ireo commune rehetra eto Madagasikara ny code municipal d'hygiène ametrahana ny fahadiovana sy hitantanana ny faky ho an'ny eto Antananarivo renivohitra hiatra tsy ho ela ny CMH raha ny fanazavana io na saina. Isan'ny olana iainan'ireo commune saika manerana nosy ny fitantanana ny fako indrindra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina na ilay Grand-Tana. Mahatonga izany tsy fananana ny politika ny fanadiovana sy fidiovana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana ka isy ny code municipal d'hygiène modely atolotra ity ministera ity isaky ny commune. Sika malagasy mihitsy no mbola tsy mahatsapa n'ilay alebiazan'izay hoe fikarakarana ny resaka fanadiovana izay. Amin'izao fotoana izao ny tsapa dia ireo commune efa lehibe izay tena hoe manana olana amin'ny fitantanana ny fako
no efa manomboka mandray an'le izy ara-dalàna sy ny hoe ahoana ny amahana n'izay olana izay satria efa matsapany zareo ny olana apetraka izay tsy fahaizana mitantana ny fako izay. Dia amin'izao fotoana izao zany raha ny ministera manokana dia efa manampy ny commune amin'ny famoahana ny atao hoe code municipal d'hygiène standard mba ho modely mba ho aparitaka amin'ireo commune rehetra manerana Madagasikara mba ahafahan'izy ireo mametraka an'izay ataontsika hoe fitsipika sy fahaizana mitantana ny fako eo amin'ny tanànan'izay. Isan'ny mbola ahitana ny fangerena ankalamanjara ny eto amin'ny renivohitry Madagasikara, olana raha ny fanazavana, ny tsy fampiny ny fanabeazana sy ny fikatona ny toeram-pivoahana amin'ny alina. Voalohany aloha dia ilay olona mihitsy efa izay izy. Dia eo ihany koa nefa ny faharoa mety hoe ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa nefa fantatsika angamba fa reto an-drenivohitra be dia be ihany ireo ataontsika hoe bloc sanitaire mipetrapetraka. Fa io moa izany efa fampiresahana ihany tamin'ny commune ny hoe amin'ny alina ilay olona tsy misy mivoha ilay bloc sanitaire. Dia matetika nefa ny olona mivoaka alina izany sy ny mpandehandeha amin'ny andro alina no tena mametraka an'ireny loto ireny. Raha hitantsika angamba dia maraina ilay izy no hitantsika be dia be mbola misy ny fangerena ankalamanjana. Fa io moa izany commune an-drenivohitra efa manana eto Antananarivo efa manana an'io CMH io mino izahay efa ho ampiary ny aratsakany sy andavana efa hanomboka ampiatra amin'izay izany zareo izao dia efa miohana amin'izay tsika rehetra fa ny fandraisana fepetra angamba ny hoe fanatsarana bebe kokoa raha mba misy hoe bloc sanitaire mivoha amin'ny alina ho an'ireo izay mivoaka alina. Eo am-pamaranana ankehitriny ny pitsopitsony amin'ny fampiarana ny code municipal d'hygiène ho an'ny eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana hatrany. Efa nisy ny fampianarana sy ny fanabeazana ny mponina isiny ny tanàna mirindra ka fotoana izao ampiarana ny lalàna isiny ny tanàna madio. Iverenantsika mahakasika ny fananantany ny taona 2024 raika amby 2024 amin'ny total 370 ireo mponina nahazo bokotany ao amin'ny distrika Amboasary Atsimo raha toa ka tsy misy afa-tsy 520 io izany tato anatin'ny 2020 amin'ny 100 taona entanina hatrany ireo mponina ikarakara ny taniny hoy ny tompona andraikitra tao Andriatsilavo. Tao amin'ny distrika Amboasary Atsimo indray no nanohizana ny fisarana bokotany Vaovao izay tafiditra ao anatin'ny ODOC na ny opération domaniale concentrée. Nandritra ny 50 taona tsy nisy afa-tsy 200 ny fametrahana borona Vaovao natao tao an-toerana. Nanomboka ny taona 2024 mihoatra ny 370 ny mponina nahazo bokotany ao Amboasary. Tao anatin'ny 520 taona izay no niorenan'ny sambanarahany fananantany sy ny fandrefesatany teto Madagasikara. Tsy nisy afa-tsy 520 nefa ny titra nisy tao Amboasary Sud. Vokatry ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny fananantany sy ny fanajarenany tany ary ny PNUD nitombo tao anatin'ny fotoana fohy ny isan'ny mponina ny sitraka bokotany ka hanaovana hatrany ny fanentanana. Vola manentana ihany koa satria dia tsy hipetraka amin'izao ny ministeran'ny fanajarenany tany sy ny fananantany izany araka ny fangatahany vaoka-toerana ihany koa moa dia mbola maro ihany koa ireo tany vita tsy vita ary mbola maro ireo olona mangetaheta izany hoe fisitrahana ny atao hoe titra izany ka dia manentana tsika indrindra mpitondra fanjakana-toerana indrindra ihany koa tsika vahoaka izany izay mbola vonona. Raha ny hita vehivavy ny betsaka amin'ireo mpisitraka bokotany. Tranga izay tafiditra anatin'ny politika apetraky ny ministera ho fampiarana ny mira lenta. Tsy haivina hatrany mila manaja ny drafim-panajariana na ny plan d'aménagement hatrany ny fanaovana titre foncier. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny alahady ho avy izao eny amin'ny kianja makian-dotam-penaka ny lalao rugby famaranana dopel top 20 manoloana ny famailona ara-pahasalamana miaritra amin'izao fotoana izao fepetra marany koa no apetraka amin'izany miantarandriana eo. Amin'ny 7 ny volana Decembre avy izao no tanteraina amin'ny kianjany makian-dotam-penaka ny lalao rugby famaranana dopel top 20 izay tanteraka amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny Fédération Malagasy Rugby sy ny marika dopel Munich. Lalao roa no tanterahana amin'izany ny lalao fiadinan'ny laharana fahatelo ifanandrianan'ny STM sy ny TAM Manosbe ary ny lalao famaranana iadian'ny Kosva Rugby sy ny USA 4 fotsy. Manoloana ny fepetra sakana amin'ny Covid-19 fa nisy ny lamina ndraisina tahaka ny fanafoanana ireo fanentanana sy fampisehoana ny kasaina tao ao anatin'izay ihany koa noferana ho 570 ny toerana eny amin'ny tribune. Mialohan'ny lalao io aloha zany dia efa isy ny fepetra ho raisin'ny
malagasy ny zany dia izay feritena tanteraka eny amikangany maki dia ny alahady zany a dia tsy maintsy mitondra manao kasibosy a ny jery toaretraretreny a dia misy zay désinfectant eny a manaja koa ihany koa ny fetreta dia ray metaka na eny ny gradin ka n'izany zany a dia zay anisan'ny fetreta raisin'ny malagasy io hoe olona ray a eray ary a tsy maintsy manaja n'ilay fata zay fa nataony malagasy dia eny amin'ny gradin eny a misy tsika misy marika eny a olona mipetraka olona mipetraka ny ankizy latsaka ny tena ambin'ny folo taona dia tsy mahazo mijery baolina amin'ny fotoana ny ankizy latsaka ny tena ambin'ny folo taona tsy mahazo mijery baolina. Maro karazany loka ho azon'ny ekipa mpandresy sy isan'izany ny lelavola 5 tapitrisa ariary. Isy ihany koa ny loka ho zarain'ireo mpanohana ny lalao. Ankoatra ny famomen'ny fédération zany andro ny ekipa izay andresy izany ao anatiny zany joueur-mpandresy dia dopeny unika koa avy aty aminay a dia anome trophée individuel anankiroa. Trophée individuel voalohany a dia ny meilleur marqueur ao anatin'ny compétition ary ny trophée individuel faharoa dia ny meilleur joueur de la compétition. Ireo trophée individuel anankiroa dia samy azo lokana 500 000 ariary avy aty amin'ny dopeny unika dia mandritry ny finale izay ho totosaina dia ny vice champion azo lokana 1 million d'ariary amin'ny dopeny unika hatrany dia ny champion amin'ilay dopeny unika top 20 saison 2021 ty zany dia azo 3 million d'ariary. Andeha mivantana amin'ny Facebook ny fifaninanana ity. Tsy aivina 5,000 ariary ny tapakila amin'ny gradin ary Real ariary ny tapakila amin'ny tribune. Lavomavao hafa kosa indray dia nankatoavan'ny komity iraisam-pirenena momba ny fifanarahan'ny UNESCO ny fanoroatana ny kabary malagasy ao anatin'ny lisitry ny are-tsaina tsy azo tsapain-tanana ho an'ny zanak'olombelona andidin'izay zay tany na zay. Isan'ireo ao anatin'ny lisitry ny are-tsaina tsy azo tsapain-tanana ho an'ny zanak'olombelona nanomboka omaly 12 septambra 2024 ny kabary malagasy. Io no fanapa-kevitra noraisin'ny komity iraisam-pirenena momba ny fifanarahan'ny UNESCO nandritra ny fivoriana nampitaindavitra notarihin'ny filohan'ity komity ity Ponchini Lam niarahana tamin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina. 13 taona tsy aorianandray zany nahafahantsika nampiditra ataontsika hoe arena tsy azo tsapain-tanana anankiray dia ny haitao ny kanton'ny zavamaniry fantatritsika ny amin'ny faritra Betsileo iny dia tamin'ny taona 2024 tsika ny afaka nampiditra an'izay zao ndray zany tsika vao mba afaka mampiditra vakoka tsy azo tsapain-tanana anankiray ho an'ny malagasy izay tafiditra ao anatiny izay hoe lisitry ny vakoka tsy azo tsapain-tanana ho an'ny zanak'olombelona zany hoe maneran-tany zany dia manaiky amin'izao fotoana izao fa lasa vakoka iombona ny zanak'olombelona rehetra maneran-tany izay kabary malagasy zay. Lova ara-kolotsaina nampitain'ireo razambe teo aloha 100 taona ny maro ny kabary. Fahaizana mandahateny sy mandresy lahatra amin'ny alalan'ny resaka voalahatra amin'ny fiainan'ny malagasy andavanandro na ankasoavana na ankaratsiana na amin'ny fomba mampanao maro samihafa. Ankoatra io, manome lanja sy mampiaina ny teny malagasy ny kabary. Ahitana taratra ny fiaina sy ny zavamisy eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny haingo-teny sy ohabolana isan-karazany. Manarak'izay dia somary mitondra fialan-tsiny kely ihany ny tenako. Sanatry ny vavladiny lalakory ka hoe za zao ny tokony hiteny. Na mampatsiary le fomba fiteny manao hoe lany vely azo ka ambiaky ny atao teny na lany vely fary ka atao katsaka ny fiara. Ino toko lasy toko vavy zakany teo aloha ombako tsy mahazaka ankehitriny tso satria matoa zao zavatra zao natao dia matahotra zany tsiny mampompo zany raha matahotra ny tsiny matahotra ny tsiny tsika mianakavy za tsy hitondra ny tsiny ianareo tsy hivimbona zay tsy lanitra fahoza ve apetraka sika taka ny lamba bokany amoron-dalana ny tsiny zay tsy hitondra nareo tsy hivimbona zay mahasa eny makaina makatoerana afaka tsiny tokola afaka tsiny tokovavy ka zay tsy vita ny taroba re amin'ny aroa toko tapaka vilany tsingelina zay tsy mety alemina ankatana tsodrano ankatana rambava bokany makavy
vaovao maresaka iraisam-pirenena any Bruxelles no tanterahana androany fionana tampony ireo firenena 17 mpikambana anatin'ny vondrona eropeanina teboka maro no resana nandritra izany tony fijerena vahaolana manoloana ny fifandirana eo amin'ny Russie sy Ukraine eo ihany koa momba ny variant Omicron fanandy. Il serait moins dangereux mais plus contagieux. Aingam-pifindra raha ampitaina ireo variant hafa ankehitriny ny variant Omicron raha nambaran'ny tompon'andraikitra manainy amin'ny fianaka ity variant vaovao ity ny vondrona eropeanina indrindra manoloana ny vanim-potoana ny ririnina ny antoerana any Royaume-Uni mitombo hatrany ny isan'ireo tranga vaovao voamarina mitondra ny variant Omicron. Manoloana io manamafy ny fepetra fanaraha-maso sy ny fepetra sakana amin'ireo mpandeha avy amin'ny firenena hafa tonga ao Frantsa ny tompon'andraikitra ny antoerana ho fisorohana ny fipaharian'ity variant ity. Any Kanada manentana ireo mponina tsy hivoaka ny firenena ny tompon'andraikitra. Amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao izao manentana ny rehetra hitandrina hatrany ny tompon'andraikitra ny fahasalamana maneran-tany manoloana ny valinaretina Covid-19 sy ny variant Omicron. C'est pourtant l'inquiétude qui règne aux quatre coins du globe. Dia ny vaovao maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity androany angatrana naraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko. Vous a présenté Ni Vaovao. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.